adrery eto amin'izao fiainana izao tsaroa fa ny olona izay tsy mitoky amin'Andriamanitra dia miady rery eo amin'ny fiainany fa raha ny reny rehetra no matoky sy miantehitra tanteraka amin'ny Jehovah Andriamanitra dia ho tsapanao mihitsy hoe tsy miady rery ianao eo amin'ny fiainana fa misy Andriamanitra manohana sy manampy ary makahery anao hatrany hatrany. Dia izay arany ny rafiderana izay nifampahirizantsika fa ankehitriny isika dia andreny ten'Andriamanitra dia manasa anao hatrany izay mba holiana sy mbola hangetaheta andray ny hafatr'Andriamanitra indray amin'ity maraina ity dia ary hivavaka nefa isika mialohan'izany hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Jesosy io raha afaka niteranao tamin'izany rafiderana mahafinaritra izany izay natolotra ianao kado ho an'ny reny rehetra tamin'ity androandroany ity. Ankehitriny ary izay raha andreny teninao indray dia mangataka aminao izay mba hiteny aminay ary tsy amin'ireny ihany ianao ny teny androany fa amin'ny olona rehetra na ny ankizy na ny tanora na ny raim-pianakaviana dia mino fa manana anjara avy aminao avokoa amin'ity androany ity dia tahio ary izany teninao izany tahio koa ny mpanompona mbo fenona ny fahasoavanao amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Ia dia faly miaraka antsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy indray tenako raha tonga mampahery antsika indray amin'ity ora sy fotoana ity. Miarahaba ny reny rehetra ny tenako mpanompon'Andriamanitra, miarahaba antsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy entane mba ho amintsika hatrany ny fahasoavan'Andriamanitra ary azo izay iritsika ny isika tsirairay avy. Zay moa no tena zava-dehibe amin'ity tany fandalovana ity dia mba azo izay irina ary indrindrandrindra ahafahantsika mifaly ao amin'ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra, mifaly amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Androany dia hitondra fampahirizana fohy ho antsika tsirairay avy, fampahirizana tsy atao lava fa manjary mona aminay tsika dia atao fohifohy ilay izy. Hatreo ary zany ny firarian-tsoa ho an'ny reny rehetra maneran-tany anaiza n'aiza misy ianao dia mirary soanao izahay mpanompon'Andriamanitra mba hitondra fahasoavana ho anao ity fankalazana ny fetin'ny reny ity, indrindra ao anatin'ny fahasahiranana isika zao anatin'ny zavatsarotra be dia be lalovana eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy, fahasahiranana amin'ny aretina, fahasahiranana amin'ny famelomantena, ny fitadiavam-bola rehetrarehetra dia Andriamanitra ny hanampy antsika amin'izany rehetrarehetra izany. Ny loha hevitra izay hoentina amintsika amin'ity androany ity dia hoe aza miteniteny rehefa nanambaran'Andriamanitra zavatra raha tianao tanteraka izany. Raha tianao tanteraka izany dia aza miteniteny amin'ny olona aoka angina. Fampianarana izy io izay nentin'i Jesosy atao amin'ny Luka 4:40 dia vakitsika manomboka amin'ny 1 fa telo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Luka 4:40 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritany Kaisaria Filipo Jesosy dia nanontany mpianany izy ka nanao hoe ataon'olona ho iza moa aho izay ny zanak'olona? Dia hoy ireo
hoe ny sasany Jaona mpanao batisa ianao, ary hoe ny sasany Eli, ary hoe ny sasany Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. Fa hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao aho iza, ary namaly Petera ka nanao hoe ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofaman-drano naneho anao izany fa ny raiko izay any an-danitra. Ary izao milaza aminao koa fa ianao ny Petera, koa eto ambony ty vato lampy ity mahoriko ny fiangonako, ary vavady ny elo tsy haharesy azy. Teto dia tsy mbola nambaran'i Jesosy ny mahazanak'Andriamanitra azy, fa ny mpianatra ihany no nafantatra hoe Jesosy no Kristy, izy no zanak'Andriamanitra, izy ilay ho avy izay nambara amin'ny mpaminany. Tsy mbola nambaran'i Jesosy mihitsy, fa reto mpianatra reto nefa no ny fanamasin'Andriamanitra izay nampazava ny sainy, nanazava ny sainy, dia fantatra izy ireo fa Jesosy no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Dia ny olona tsy mbola nolazain'i Jesosy mihitsy, zay ilay hoe tsy miteniteny aloha raha tianao tanteraka ny mission. Fa raha tamin'ny voalohany Jesosy tonga dia niteny dia tsy voatory ny filazantsara, tsy afaka nanatanteraka ny hiraka izy, fa tsy avy hatrany dia niteny izy. Fa nandelo ny fotoana dia teto izy nanontany mpianatra amin'izay hoe ataon'ny olona ho iza moa aho izy. Teo amin'izay zany izy vao nisarika ny sain'ilay mpianatra hoe ataon'ny olona ho iza moa aho. Ianao koa raha misy zavatra tianao tanteraka dia aza miteniteny amin'ny olona, aza ambarambara olona aloha, mandra-pahatanteraka ilay zavatra. Ny taona malagasy dia manana fahendrena manao hoe aza mbola misioka aloha raha tsy tafavoaky ny ala. Fa indraindray ambarantsika amin'ny olona le zava-miafina, le zavatra mba hirintsika, le zavatra izay tadiavintsika amin'Andriamanitra, le mba faniriana kely any anatin'ny fotsika any. Dia rehefa tsy tanteraka nefa iny dia malaheloelo amin'ny fo. Rehefa tsy tanteraka nefa iny dia manjary lasa tezitezitra. Ka iza moa zany no nahatonga an'izany? Fa tsy ianao ihany be tantara aman'olona. Ny olona rehetra tadio fa tsy faly ny amin'ny isan-dratanao, tsy faly ny amin'ny hitahian'Andriamanitra anao, tsy faly ny amin'ilay hoe hanananao zavatra. Fa misy ny mpisopatra, misy ny eto olon-toza be, misy koa ny devoly izay misakan-dalana. Maro ny fahavalo izay manakan-dalana ny mpandalo izy ny hira fiderana anankiray izay. Ka misy lehilahy anankiray atao amin'ny baiboly ato izay hoporofontsika mihitsy fa izy io dia be resaka be. Genesis 7:7-7. Ary nanonofy hafa indray izy dia nolazainy tamin'ny rahalany zany ka hoy izy, indro nanonofy indray aho, ary indreo ny masoandro sy ny volana ary mikitana 250 niankohaka tamiko. Ary nambarany tamin'ny ray iny sy ireo rahalany zany, dia niteny mafy azy ny ray iny ka nanao taminy hoe inona zany nofy efa nofisinao zany? Moa ho avy tokoa va aho sy ny reninao ary ny rahalahinao ka hiankohaka amin'ny tany eo anatrenao? Dia mialo laza ny rahalahiny. Mario le teny hoe mialo laza ny rahalahiny, fa ny rainy kosa nandinika ny teny, ary lasa miandry ny andeha am-biby fiompy tany Sekema ny rahalahiny. Tanao amin'izany fa be resaka be ty Josefa ity, be resaka be mihitsy izy. Tsy mba nangina aloha, mara-patanteraka ilay nofy. Andriamanitra no nanome an'ilay nofy, avy amin'Andriamanitra mihitsy io nofy io, tsy indrimandry nofy avy amin'Andriamanitra. Kanefa izy ity anefa dia olona fangambava, tsy mba nangina. Hoy ny tenin'Andriamanitra ny boky ny Obolana any hoe miatombena, miandry an'i Jehova amin'ny fanginana sy amin'ny faharetana. Miatombena ho sy miandry an'i Jehova. Ilaina zany tsika miandry an'Andriamanitra koa. Ao anatin'izany zavatra antenaitsika ho tanteraka amin'ny fiainantsika zany.
mety manana projet ianao, mety manana vinavinan'asa, anangana orinasa na anangana tsenam-barotra na anangana zavatra be dehibe tsy haiko, na mety koa mety misy fianarana tianao atao, na mety misy zavatra tena irinao tonga eo amin'ny fiainanao mihitsy. De ity misy fahadisoana erreur zay nataon'i Josefa, nitantarainy le izy ka ty aoriana lavitra be vao tanteraka le izy. Leno fene tanteraka ihany fa ela be mihitsy vao tanteraka le izy, zany hoe nandalo zavatra be dehibe mihitsy izy zay vao tanteraka le izy. Ka ny référence-ny amin'ny Jesosy no ataontsika ohatra eo amin'ny fiainana, tsy nilazalaza mihitsy izy fa avetrany aloha de anao fahagagana izy ny amoron-dranomasiny Galily, ranindrana sambo kely Petera avy eo tory teny, de avy eo nandeha ny fotoana tadio fa telo taona sy tapany niarahan'i Jesosy tamin'ny mpianatra de ty ambonin'ny tany, telo taona sy tapany, nandritry ny telo taona sy tapany. Fa raha tany am-boalohany zany izy ataontsika hoe teo tapa-taona teo de efa nilazainy daholo ny zavatra rehetrarehetra, de angamba tena hoe tsy tanteraka ny mission. Misy fotoana izy nilaza tamin'ireo fariseo sy ny mpanorandalàna ary ny sadiseo reo manao hoe raha zavatra ity an-tany arô izy no ambarako aminareo, tsy inonareo maika fa raha zavatra any an-danitra de tena hoe tsy inonareo. Nisy zany ny zavatra navelan'i Jesosy ho ao amin'ny fanginana, ho ao amin'ny fanginana, fa tsy tokony ho lazaina amin'ny olona daholo ny zavatra rehetra. Ary na de ny fombiazany eo amin'ny fiainany aza de manambara amintsika ny soratra masina hoe avelao ny olona hiteniny aminao fa tsy ianao mitantara. Ny fombiazanao ny tantarany zavatra nisy eo amin'ny fiainanao any amin'ny olona, ny fiainanao rehetrarehetra. Avelao ny olona no anambara ny aminao. Any bokin'ny oabolana de misy an'izay teny zay, aoka ozy izy tsy nimbolitra ao ny anambarany amin'ny tenanao fa ny hafa. Misy antony zay, mila mitoetra ao anatin'ny fanginana. Misy tantara koa ndray andro tato amin'ny baiboly ry havana, i Ezekia ty de notahin'Andriamanitra izy io. Rehefa tahin'Andriamanitra be izy de inona ozy ianao ny zavatra niseho? Tonga ny fahavalo teo akaikiny mihitsy, niditra tao an-tranony. De rehefa niditra tao an-tranony de be resaka be izy, be resaka be. Hitanareo, zao ny volamena zay men'Andriamanitra, zao ny volafotsy, zao ny fanaka, zao ny areko, nambarany daholo zany rehetrarehetra zany. De rehefa nambarany daholo ny zavatra rehetrarehetra ka ny Kaldiana moa ny Babiloniana tsy tia an'izany Andriamanitra ny Hebreo zany, na tsy mino an'izany izy koa tsy manaiky an'izany. Nebukadnezara tamin'izany no mpanjaka tany a Babilôna. Fa ny zava-nisy de rehefa be resaka be, tantaraina amin'olona daholo ny fiainany rehetrarehetra, de ireo fahavalon'ireo ihany namotika amin'ny fiainany rehefa avy eo. Ny babon'ny Babiloniana ny entany rehetrarehetra, de ny zanany lahy no pitsirina ny voamasony tamin'ny masomby, ny pitsirina ny voamasony. Satria raha tokony hoe zavatra tsy tokony ho tantaraina de nitantarainy daholo. De ny fahavalo moa hitady hikaroka aza handroba aza ataony, ka ianao hoe mitantaraina daholo ny zavatra rehetrarehetra ao an-tranonao, tsy vao maika izy izy misy arena be ao izy, misy fitahina be ao izy, fa atao robaina. De ny robainy reo Kaldiana reo ny tranon'ny Ezekia, de avy hatrany dia nentina tany Babilôna babo. Ao amin'izany ny zava-doza rehefa be resaka be. Ka andeha ho ataontsika référence eo amin'ny fiainana mihitsy. Raha misy zavatra irinao, tianao azo, eto mambavaka, eto mambavaka, aza be resaka, aza tenitenena amin'ny olona aloha mandra-patanteraka le zavatra. Fa ianao raha vao be resaka de tsy tanteraka iny, be dehibe ny fahavalo, be dehibe ny fisakanana, be dehibe ny blocage zay mety hanakana ny fikasanao. Ka izay ny lesona mena antsika androany. Ny zavatra angatantsika amin'ny tompo de mba ny fanahy masina mihitsy anie anisy vainafo
eo amin'ny molotra atsika io a dia mba hahafahantsika milaza zay zavatra ankasitran'Andriamanitra. Io tsy haintsika mihitsy mifehy ny lelantsika raha tsy ny fanahy mason'Andriamanitra no mandray an-tanana azy. Misy lehilahy anankiray atao antsoina hoe Isaia ao amin'ny Isaia toko fahenina dia ny andininy fahenina amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia mpaminany izy dia nidina nanantona ny serafima anankiray nitondra vainafo teny an-tanany izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny alitara. Dia nateny tamin'ny vavaka izany ka hoy izy, indro efa niteka tamin'ny molotra ao eo ka dia afaka neloko ao ary voavery. Aza maika hitantarany ny zavatra rehetrarehetra izay miseho amin'ny fiainanao na zavatra irenao tonga eo amin'ny fiainanao a, fa miandrasa an'Andriamanitra, miatombena, miandry an'Andriamanitra amin'ny faharetana dia eto mambavaka le izy. Tain'Andriamanitra mentsika tsirairay avy a, izay fampahirizana menantsika engane mba ho tonga eo aminao ane izay irinao a, engane mba ho dahiny tompontsika tsirairay avy. Mahafaly ane zany hoe tanteraka amintsika le ten'Andriamanitra ny boky mipitoro teny hoe tsy misy sozy izy ho an'ny olombelona ity ambony tany afa-tsy ny mifaly amin'izay rehetra ananany raha mbola velona koa izy. Dia mifaly ianao rehefa tanteraka soamantsara le fanirinao, tanteraka soamantsara le nofinofinao, le etaetanao, satria ianao a niandry tamin'ny faharetana, nentinao ambavaka le izy. Dia vavaka aritsika amin'izao fotoana izao, tompony hatanteraka an'izany eo amin'ny fiainantsika. Na inona mety zavatra sarotra be mihitsy angamba le izy, mety ozy ianao hoe zany ve dia possible na tanteraka an'izany. Tanteraka io rehefa entinao ambavaka, ankinao amin'ny Jehovah ny lalanao, ny asanao, raha matoky azy fa ho atao tanteraka izany. Zavatra torohevitra menantsika dia eto mambavaka manompohan'Andriamanitra hatrany hatrany aza kivikivy mihitsy eo amin'ny fiainana, fa mbola ho avy ilay maraina soa. Manantenan'Andriamanitra ny olana ve mbola hiva zany, ny aretana ve mbola ho sitrana zany, ny andro ohatrany hoe manjombona eo amin'ny fiainana ve mbola ho avy ilay tara-pahazavana, ilay masoandro ny fanantenana, mbola ho avy ilay masoandro, anjara masoandro mpitahina, anjara masoandro mpasoavana ho antsika tsirairay avy. Vavakaritsika amin'izao fotoana izao, saotra betsaka tompo toy ny amin'izany fampaherezana avy aminao zany indray. Nomenao fampaherezana izay tamin'ity androany ity mba tsy ho maika hilazalaza amin'olona izay zavatra izay irina izy, izay zavatra izay mba tiany ho tanteraka eo amin'ny fiainany. Tahaka an'i Jesosy izay dia niaina ny telo taona sy tapany miaraka tamin'ny mpianatra azy, tamin'ny mpianany, dia tsy nilazalaza mihitsy hoe izy ny Kristy tany am-boalohany, fa rehefa taty ariana vao nilazainy ilay izy. Izany zavatra izany dia hiainanay koa tompo mba ho tanteraka ny mission, tanteraka ny zavatra irinay tahaka ny nahatanterahan'i Jesosy ny hiraka izay nampanaovina azy. Dia satria ianao Jesosy ny tomponay sy mpanjakanay, arahanay sy ivavahanay, dia ampianaro ihany koa izay hianatra tahaka an'izay nataonao. Ianao raha teo milaza mana hoe mianara amiko fa malemy fanazy tsy miavona am-po aho. Andriamanitra ampio ary izay mba ny fanamasina mihitsy feny lelanay, mba tsy hampitombo resaka, mba tsy hanao teny be dia be ka teny maro tsy ilaozan'izay ota, mba tsy andainga ihany koa mba hilazany marina, ary mba ho teny vitsy mitondra fahasoavana no ambarany vavanay. Mankasitraka tompo amin'ny anaran'i Jesosy fanaovana izany vavaka izany, dia ianao ny hitana ny olona tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao na eto Madagasikara, ny mpino sakambahiny Itosy, ny any ampitan-dranomasina rehetra any, voninahitry ny anaranao. Mankasitraka indrindra Jesosy amin'ny anaranao anaovana izany vavaka izany. Amen. Eny ary dia izay indray ny fampaherezana menantsika tamin'ity an'ity dia samy mahery raha riva amin'ny roa sasany eo indray ny fotoanantsika raha riva dia manaova fety sambatra daholo ho an'ny matavy sotroy ny mamy, fa fotoana mety zao, mety ny mifaly miaraka amin'ireo ankonanao ianao, miravoravo miaraka amin'ireo ankonanao. Tahiana Andriamanitra daholo raha riva raiky veloma tao tompoko.